Affaire mafana Madagasikara izay indray zany no resahantsika anio dia tsinona zany fa ny affaire izay mamatotra Andramatoa Romiary Voice Andrianarsoa zany sy ilay teratany frantsay atao hoe Philippe Tabuteau izay voaroiroy tamina resaka corruption zany tany Londres izany hoe nosamboriny NCA zany io karazana agence any Londres zany izay hoe anti corruption izany dia ny société minière Greenfield, société goavana de goavana ao Londres zany no nanaovany an'ilay ataontsika hoe zany hoe fifampirarahana azahoana ny permis hoentina mitrandraka izany ny vatosoa ao Madagasikara dia ao zany ny émeraude, ny diamant, ny safira, beryl ary ny volamena sy ny safira. Ireo zany no karazana vato izay hoe trandrahan'io compagnie Greenfield io. Ny zavatra mampametra-panontaniana zany dia ny hoe hatramin'izay nge dia izay no fomba fanao zany ilay resaka pot de vin. Ny pot de vin nangatahany moa zany dia teo amin'ny valeurana 250 000 livres zany 225 000 plutôt livres zany na 261 euros ary 5% zany ny recette. Izay zany no hoe pot de vin nangatahany ireo malagasy izay fampiraharahan-tany zany. Nahagaga zany dia hoe zavatra efa fanao izany zavatra zany ary tsy misy say miteny satria zavatra ao Madagasikara nanaovana an'ilay fifampirarahana izany dia kitokitoka fotsiny zany ny ankabeazan'ny olona rehetra zany aty amin'ny manodidina fa tsy misy say miteny. Tamin'ity indray mitoraka ity zany inona ny zavatra nitranga hoe ilay société mihitsy zany no nandeha nitory tany amin'ny fitsarana ary nisambotra azy roa ireo zany. Tsy idirako zany ny resaka commentaire ny amin'ny hoe resaka anao moral Andramatoa Romy eto ve zany no ataoko tsy miditra amin'izay anao moral ve ny amin'ny hoe resaka asany izay amin'ny maha directeur de cabinet azy tsy any izany no fipetraky ny famakafakatsika eto fa ny hoe inona nahatonga an'ireo hoe compagnie britannika ireo zany hoe nitory azy satria tsara ho fantatritsika fa ny tandrefana sy ny tatsinanana izany amin'izao fotoana izao dia misy ny fifandonana ary misy ny tany izay hoe eritreretiny zareo zany hoe ataony karazana zany hoe saribakoly zany ao anatin'ilay hoe karazana pouvoir entiny zany ka ny britanika zany dia ato anatin'ny klasin'ny tandrefana. Isika nefa ao Madagasikara zany tsy fantatra marina zany ilay tena positiontsika hoe miandany any amin'ny Rosiana ve sika sa miandany any amin'ny tandrefana sa miandany any amin'ny Amerikana sa miandany aiza amin'ny Sinoa sa any amin'ny Karana. Eo zany ilay position tsy dia tena hoe fantatry ny Occident loatra izany ka eo zany no mety nahatonga an'ilay hoe fivadiana zany satria raha ny ohatrany hoe ny fomba fijeriko zany an'io Ramatoa Romy io za aloha tsy mahafantatra azy personnellement fa hoe hitakitako fotsiny zany ny fombafombany amin'ny télé dia vehivavy tena manana ny maha izy azy izy ary manana an'ilay ataontsika hoe zany fitokisantena be loatra angamba hoy aho izay zany no hoe qualificatif zany izay omeko azy satria nahoana moa zany ilay négociation ohatra zany no tsy natao tao Madagasikara. Zay zany fanontaniana mipetraka fa
nahoana no tany Londres zany hoe efa misy fiovana zany ny karazana fomba fanao ao zany tokony hoe mba fa ho mailomailo ihany izy zany a tao anatin'ilay hoe enjeu zany ka mety nisy zany ny hoe fandrika izay hoe novelarin'ny Britanika zany a tao anatin'izay a karazana fifankahitana izay satria ny lalàna de enjana zany a amin'ireny tany ireny a amomban'io fanontaniana mipetraka zany a de ny hoe inona moa zany ilay fitokisantena tao ambadiky ny ramatoa Romiary tamin'io fotoana io moa ve ny fanohanan'ny présidence azy zany amin'ny maha hoe directeur de cabinet azy ve sa ilay hoe fiarahany amin'ilay frantsay Philippe Tabuteau izay efa malaza fa efa mpanao an'io hoe karazana fera négociation amin'ny resaka somary miodikodina ohatran'io zany a izay ve no nananany fitokisana sa ilay hoe fananany nationalité frantsay eo zany a sa hoe ilay hoe efa fomba fanao matetika zany io zavatra io dia efa manana ny traikefa izy niodina tapoka nefa zany ny tantara inona zany a no mety nahatonga n'ilay hoe Britanika compagnie Britanika zany a hoe nitsibadika taminy zany de mety zany a izay hoe le position hoe tsy fantatra marina zany ny position any Madagasikara hoe aiza marina ka mety koa zany a hoe te ametraka an'izay hoe karazana position izay zany ny Britanika ny hoe zahay tsy miditra zany a atao anatin'ity position nareo a izay tsy fatapatatra ity zay zany a mety eo ihany koa tsara fantatsika koa nefany a amin'izao fotoana izao zany a fa efa Titanika eran'izao tontolo izao a samy manana ny endriky ny Titanika ny daholo ka Madagasikara zany amin'izao fotoana izao no mbola tany malemy azo anorenam-pangady izany hoe mbola betsaka zany a ny arena kibony tany tsy voatrandraka ao Madagasikara mbola betsaka ny arena izay azo trandrahana zany a ao Madagasikara miazakazaka daholo zany a ireo tany matanjaka zany a eran-tany amin'izao fotoana izao ny andeha ambabo zany a an'ireo hoe karazan-karena izay misy ao Madagasikara izany mila fantatritsika daholo mantsy a ny hoe pitsopitsony zany a amin'ny karazana hoe stratégie izay mipetraka amin'izao fotoana izao ka ny samy matanjaka zany amin'izao a ny faninana koa izy a ny ambabo any Madagasikara ka eo zany a ny enjeu satria atahorany zany a ny hoe ny tatsinanana na ny arabo na ireo hoe pays émergent ireo zany a no andeha zany a hitrandraka ny arena ao Madagasikara satria tsy adinontsika koa ny enjeu ao anatin'ny îles éparses ka frantsay zany no niaraka tamin'ny ramatoa Romiary izay mbola namoafoa ihany koa zany a ny hoe karazana an'izay hoe fifaninanan'izay a tao amin'ny Britanika hoe ny frantsay zany a no hiaraka amin'ny reto zany a asainy zany a hitrandraka ny arena rehetra ao ka mametraka izy zany a an'ilay hoe karazana insidier satria tsy misy sentiment zany tsy misy ny sentiment aty amin'ny tany mandroso zany a raha vao resaka politika any amin'ny tany izay tsy azy zany tsisy zany fa intérêt daholo ny zavatra rehetra fa ny ao amin'ny tany no asiany sentiment ny ampandroso ny tany no asiany sentiment zay zavatra zay zany mba tsara zany a hoe ianaratsika ka teo zany a no nahavoafandrika tamin'ny tableau maro dia maro zany satria ny Britanika koa zany izy mba manao clin d'œil ihany koa zany mpimaso amin'ny Madagasikara hoe izahay koa ne eto afaka mba ho partenaire tena hoe mahomby amin'ny fampandrosoana anareo ka efa karazana signal zany no nalefan'ny ilay compagnie Britanika hoe raha ohatra ianareo zany ka te hifampiraharaha aminay a de ataovy légal tsara zany a ny
zavatra rehetra, ataovy mazava zany a ny code minier-ranareo a, ataovy mazava ny lalànanareo a, vao mifanandrina aty aminay aty zany a ianareo. Efa tokony zany anaitra zany a ny malagasy izay zavatra izay hoe efa mba misy irika zany a ny hoe anaovana fampirarahana gagnant zany a amin'ny tany mandroso, efa manokatra varavarana ane izy zany, ka tokony miazakazaka zany a ny manam-pahaizana malagasy momba an'io minio zany a, amboatra an'ilay hoe karazana fifanarahana 50% na hoe gagnant zany a amin'ny tany rehetra izany zay eritreretina hoe ananana an'ilay hoe fiaraha-miasa amin'ny fitrandrahana amin'ny endriny maro samihafa, na ny hoe fananganana industrie amin'ny endriny maro samihafa ao Madagasikara. Fotoana zao a tokony efa ampifo zany a atsika malagasy a ny amin'ny hoe tena fampandrosoana maharitra izany, satria efa niresahako teto foana ny amin'ny hoe efa tsy tokony atao ao an-tsaina intsony a ilay hoe tombontsoa manokana 10%, efa tsy tokony amin'izay intsony ampidirina any am-paosy. Kanefa moa zany a ao anatin'ny savoritaka tanteraka zany amin'izao fotoana izao zany a ny na ny ao amin'ny gouvernemanta efa betsaka zany a ny hoe efa mieritreritra fa anangonetana angorona faraparany, efa ao anatin'ny panika tanteraka zany a ny hoe mpanao politika amin'izao fotoana izao, ka mety